Raba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fantaro eto amin'ny fandaharan'ny fahitalavitry ny televiziona malagasy isika amin'izao ora sy fotoana izao. Ho an'ny anio manokana dia mbola hijanona hatrany any amin'iny faritry Boeny iny isika ka hamantatra manokana ny mahakasika ny lac sacré. Ndao ary. Tamin'ny andro nanjakany ny mpanjakana Andriamadisoarivo no teraka ny lac sacré eto Mahajanga voalohany faritry Boeny, 12 kilometatra miala ny tanàna. Raha ara-tantara ny tsy fifanarahana teo amin'ny Andriampon'ny Merina izay mpanjakan'ny Merina sy Menabe tamin'ny Andriamadisoarivo mpanjakan'ny Sakalava no ny antombohan'ny tantara. Rehefa resy tamin'izany ny mpanjakan'ny Sakalava ka nanaraka ny sisin-dranomasina dia tonga tao Androva ary no natao amin'ny hopitaly be iray tao an-toerana. Onaona ny teto fahiny, omby ny ompian'ny mpanjaka no latsaka teto ka namoaka ity loharano ny bohiboka eto ity. Io lac sacré io tamin'ny andron'ny fampanjaka zany, tamin'ny andron'ny Andriamadisoarivo dia toerana fangalaina le tantely, le tohamainty. Dia teo ampangalana zany n'izay zavatra zay nisy mpiandro omby, Sakalava moa miandro omby, dia le mpiandro omby tamin'izay tafiditra tao anatina dobo le omby. Dia rehefa tafiditra tao le omby misy rano miboboka, dia fotsy mangatsakatsaka zay le nahatonga an'le hoe mangatsakatsaka le rano nivoaka tao. Dia rehefa aveo tafilentika tany foana le omby dia nisokatra le rano dia lasa dobo, dia nadio io rano tamin'izany. Rehefa izay lasa nataon'ny mpanjaka fangataham-pitahiny narahina fanatitra amin'ny toerana izay nantsoina hoe Mangatsa tamin'izany fotoana izany. Taty aoriana nefa nisy teratany vahiny nahatsikaritra izany ka mba nangata-pitahina ihany koa izy tamin'ny fandalovany ary dia nanome ny anarana hoe lac sacré any Mangatsa. Amin'izao fotoana izao teboka 5 ny maha lac sacré ny lac sacré. Ny voalohany ireto rano ireto izay samy manana amin'ny mampiavaka azy. Mampiavaka amin'ny lac anankiroa karazana hoe le fomba zany tsy mitovy. Ity zany lac efa nangatahana hatramin'izay mihitsy dia mameza hena, mofo, fandrama. Dia ny ary zany fandrama koa ny angatahana. Fandrama dia tany malany dia vola zay fohy. Zay ny mampiavaka azy. Dia tsy mampadio any zany arakaraka an'ilay natady hoivina eo amin'ny deuxième lac io tsy mety madio fa tonga dia efa lac foana ohatran'ny efa voajanahary zany. Karazan'ilay hoe zanahary no mipetraka tsy mitovy, ohatran'ny hoe misy tromba zany karazany hoe jirika. Karaza trondron-dranomasina 5 no monina ato, na dia mifangaro ranomamy aza ny rano. Trondro fahanana tsy azo hohanina ary tsy azo alaina. Lac sacré io amin'ny malaka anazy dia zavatra tena zay tena hoe incroyable zany hoe ny trondro kapiteny lamerana no misy ao anatiny ao ary zareo reo fa efa domestiqué. Zany hoe zany efa tsy mihinana an'le tena fihinana intsony fa nao afaka mitondra hena, afaka mitondra mofo azon'ny zareo hohanina.
marihana fa tsy mety ritra ireto rano reto. Faharoa, tsy mifanalavitra amin'ny ony voalohany teo no misy ny valamena izay noforonin'ny dadibe tamin'izany fotoana izany. Toerana mbola fangataha-pitahiana trano toy ny teo aloha, ka lamba mena sy fotsy tahaka izao hitantsika izao no aterina eto raha toa ny fangatahana. Ny fahatelo, ity baobaba ity izay mbola atao fangataha-pitahiana trano. Rehefa volana novambra izy ity no mitsan-dravina efa ho 200 taona izao ary dia nomena anarana manokana hoe Bozibe. Faefatra, rehefa hita fa mihamaro ireo vahiny tonga mangataka fitahiana aty amin'ny lac Sacré dia nanapa-kevitra ny zafin'ny Tsiranana izay mikarakara manokana ny faritra rovana. Niezana ny exploiter anazy de façon touristique dia efa misy circuit maromaro, fa misy circuit na fijerevana voay ao, ny Lémurin ao, marobe zany ny circuit misy azo proposenao amin'ny lac Sacré. Dia nampidirina teto ary ireo voay hisarihana ireo mpizahatany. Efa ho 10 taona izao no nisian'izy ireto, 12 tany am-Piandohany, 7 kosa sisa no hitantsika amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay ny fahadimy farany, ny fampidirana ireo gidro izay mbola hisarihana ny mpizahatany hatrany. Ary kanefa natsidika teo, ireo zafin'ny Tsiranana no miany toerana eto amin'ny lac Sacré sy ny manodidina. Raha iverenantsika kely mantsy ny tantara dia ny filoha Tsiranana no mpiala sasatra taty fahiny tamin'ny fotoana nitondrany ny firenena. Rehefa tonga moa président satria toerana tena ankafiziny mangingina dia naménageny nataony toerana fitsangatsanganana mihitsy. Dia amin'ny matoerana masina anazy zany satria any fangalana an'ilay Toamainty, le fanompoana tantely, dia misy douane mizara roa moa zany izao, eo amin'ny fidirana fangatana audience, ohatrany hoe audience zany hoe anao tia anao joro na tia misy zavatra angatanao dia mangataka hitsainganao aloha, zay vao miditra amin'le étape manaraka le tena hoe joro proprement dit. Efa misy manatany any, efa misy olona responsable an'izay fangatana zay zany any, fa amin'ny toerana masina anazy misy hoe talata sy lakamisy sy azo anaovana joro zany, fa fady moa zany iny amin'ilay foko sakalava. Azony mantsy ny toerana, ka izay no nahatonga ireo zafiny sarotiny amin'ity toerana ity, ka fady eto amin'ny lac Sacré ny andro talata sy ny alakamisy.
Vady ihany koa ny akoso ny kisoa, ny bengy, ny osy ary farany fady ny mamitana sy ny misaika na mandro ato anatin'ny dobo. Tapitra sahady ny fandarantsika ho an'ny androany, ankasitrahana hatrany isika rehetra niaraka teto hatramin'ny farany. Atao anatin'izay andro maromaro izay isika dia nifantoka tanteraka tany amin'iny faritro Boeny iny. Amin'ny heriny kosa isika dia hiova kely indray hoe aiza indray isika, inona indray no fantarantsika atao anatin'ny fandarana. Fa eto aloha dia mametraka sahady ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Aza adino hatrany ny mitsidika ny pejin'ny Facebook sy ny YouTube ahafahanao mamantatra ireo fanadihadiana izay efa nandalo teto amin'ny fandaharantsika. Raha misy moserasera tokony ho atao dia ireo ihany koa ny antso telefônina. Mandra-piona indray ary tompo lahy sy tompo vavy.